Fahaly-miarabantsika tsirairay avin-drehitra tsy tia alakamisy maraina fa 7 volana marsa ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meno fofinaina mavela indray ary mirahary antsika mba hitombo ampinoana sy amin'ny faharetana hatrany. Alohan'ny terantsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io miendrim-piderana tokoa ianao satria na dia mandalo zava-tsarotra aran-tsairay avy dia manavitra anay ny amin'ny zavatra ratsy ianao. Mangataka aminao Tompo mba hialoha lalana anay hatrany ny amin'ny zavatra rehetra atao. Ka aoka enenao Tompo hoe hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, eo amin'ny tontolo misy anay mba ahafahanay mivoaka mandresy hatrany. Indray ny teninao izahay amin'ity maraina ity dia mety ianao hiasa nivonay tsirairay avy ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mitoria amin'ny mpahalemem-panahy. Nalaina amin'ny Efesiana 4:7-20 manao hoe aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazoany miaino fahasoavana. Amen. Amin'ny mampanaraka ny Kristy antsika dia tokony ataontsika izay ahatonga ny tenintsika ho fampianarana na ihany koa fampiherezana eo amin'ny fiainana kristianina. Tokony ilazaintsika ny famonjam-po sy ny halemem-panahy mba hampitiavana nasehon'Andriamanitra tamintsika sy ny alalan'ny fitiavan'ny mpamonjy izay tsy hita lany ho antsika. Tokony ho tenim-piderana sy fisaorana ny fitenintsika. Tsy sarotra amintsika ny izaran'izay zavatra raiky tapisaka ao amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny hevitra mavesa-danja, ny faniriana ambony ihany koa, ny fahatsapana mazava, ny fahamarinana, ny fikatsahana fiainam-pivavahana sy fahamasinana dia samy mitondra vokatra ao amin'ny teny izay maneho ny toetry ny herin'ny fo. Rehefa aseho toy izany eo amin'ny fiteny Kristy dia anakery izany fiteny izany ka azo fanao azy. Tokony ilaza an'i Kristy amin'ireo izay tsy mahalala azy isika, na taiza nisy azy, na tao amin'ny sinagogy io, na teny amoron-dalana, na teny amin'ny sambo kely izay nahantsona lavidavitra ny tany, dia niteny tamin'ny olona amin'ny zavatra momba ny fiainana any ambony izy. Ny lalàna amin'ny feno zavaboary, ny toe-javatra nitranga teo amin'ny fiainana andavanandro dia nampifandraisina tamin'ny tenin'ny fahamarinana. Ny fon'ny mpiaino azy dia voasitona teo aminy satria efa nanasitrana ny marary sy nampionina amin'ny malahelo izy ary nandray ny zaza teo atrotrony ka nitahy azy. Rehefa nanoka bava hiteny izy dia nifantoka teo aminy ny sain'izy ireny. Ka ny teniny rehetra dia hanitsy ny fiainana ho amin'ny fiainana ho amin'ny fanahy. Tokony ho toy izany koa isika. Na iza misy antsika dia tokony hararaotra ny fotoana mety isika ilazana ny mpamonjy amin'ny hafa. Raha manaraka ny ohatra nomen'i Kristy isika amin'ny fanaovana soa dia hivohantsika tahaka ny taminy ihany koa ny fo. Tsy atao handrezaka izany fa amin'ny fahaizana avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra no ilazantsika n'ilay notsangaina tamin'ny alina alina sy ilay mateo-ty avokoa. Io no asa ambony indrindra azontsika ampiasaina ny talentantsika eo amin'ny fitenenana. Nomenantsika izany mba ahazahoantsika mampiseho an'i Kristy amin'ny mampamonjy mpamalahelo ka azy. Ny irina dia ny ahafahantsika mampiseho tokoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa lehibe tokoa Kristy ary miasa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Heranay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Tompo amboleo fahatokiana ao anatinay ary aoka ihany koa ho hita taratra eny amin'ny fiainanay andavanandro tokoa ny fisianao eo amin'ny fiainanay ary aoka hijoro mahatoky izahay amin'ny fotoana rehetra na mora na sarotra. Aminaran'i Jesosy, amen.